Ankavaliana trano tompoko lasy tompoko vavy no entiny iarabana amintsika tsirairay avy indray amin'izao zoma riva izao ato anatin'ity fandaharana destination malagasy ity mazava ho azy fa dia misy ny resadresaka raha toa ka tamin'ny heriny teo tsika somary nangina kely efa hainareo ny antony hoe inona izay fa dia akasitrahana trano ao anatin'ireny compréhension nareo ireny indrambo kely izay teny vahiny izay fa araka n'ireny fampafantaran'ireny dia hiaraka amina namana anankiray hoe aleo raha angamba asiana lehilahy slameur fa aiza ve dia vehivavy daholo ry mirinana slameuse zany izay angamba ny tenenana anazy izay hoe efa niaraka tamintsika raha tsy teny Andry Poeta Rebela sy ny namany sy ny sisa ireny fa eto indray tsika dia miaraka amin'ny Nasolo. Tonga soa Nasolo. Dia miarabanao. Faly miarabanao dia faly miarabantsika rehetra ny tokantrano ihany koa manaraka izao fandaharana izao. Vao mahita an'ilay polo zay dia efa tonga dia fantatray satria tsy vahiny intsony ilay logo hoe ny ekipan'ny Davaly Record zany miaraka amin'ny Mirina zany. Tsy diso e? Tsy diso ka. Eny ary mety ho an'ny mpanaraka fandaharana destination malagasy mety hoe voasambana. Hoe io ay ve misy an'ny Nasolo fa raha ao anatin'ilay tontolo aloha dia tsy vaovao intsony izany Nasolo izany raha toa ka hoe mpankafy an'izany resaka silamo izany ianao fa izao hoe izahantsika amin'ity fiarahantsika mianadahy ity hoe ho ampifantarina ho an'ireo mpijery hoe iza marina izany Nasolo izany dia aleo ilay fanontaniana voalohany tonga dia atomboka hoe fa naninona ny silamo mba tantarao anay hoe niainga avy aiza ilay hoe aleo rangahy silamo fa tsy hoe hirapy na hiswing na inona re satria vao mieritreritra hoe Davaly Record dia efa zavatra mafapana ny ao ambadikin'izay. Ny valin'izay fanontaniana izay angamba dia hoe satria ny silamo zany no tiako kokoa zany tiako kokoa ny hira mantsy natao ireny mba ampitana hafatra sy anehoana fihetseham-po sy ny tariny dia ny anahy zany ohatra ny safidy aho hoe aleo mba silamo indray no anehoana ny fihetseham-po sy ampitana hafatra. Efa ela ve no tao anatin'io ataoko hoe fikambanana ve raha izay angamba ny azoko lazana azy tao anatin'ilay fianakaviam-ben'ny mpanao silamo eto Madagasikara izany Nasolo izany? Ny tena marina tsy ao anatin'ilay fikambanana. Tsy ao anatin'ilay fikambanana mpanao silamo fa ohatran'ny hoe mandeha irery miaraka amin'ny label moa zany miaraka amin'ny label fa tsy ao anatin'ireny hoe association slameur satria efa nisy fotoana koa izay manko mitondra an'zareo ireny teto satria misy ny hevitra tsara hifampizarana dia ay tsy ao anatin'izy ireny ianao eny ary tsy maninona izany tsy maninona izany fa ao anatina label no misy an'ny Nasolo efa tamin'ny taona oviana no nanombohana tao anatin'izay matetika manko raha ohatra hoe mpanao mozika mihira dia hoe taloha za piditra studio fa rehefa taty aoriana izay vao naneritreritra hoe tena tao matianina amin'izay ilay sangana azy dia raha ny anareo ny Nasolo manokana ve nisy lalana ohatr'izay kosa tonga dia hoe vao nanomboka dia hoe tia silamo ataoko ity rangahy hoentiko ampitaina hafatra hoentiko hitadiavana vola hoentiko andehanana lavitra ihany koa tsy haiko. Ny tena marina tamina fahita lavitra zany nahita mpanao silamo tany Ampitan-dranomasina slameur any ivelany zany dia natsapa zany tamin'izay hoe ary tena fitaovana anankiray afaka mitahaka hafatra koa ity silamo ity dia teo dia nitsiry ny hevitra dia niezaka nanoratra moa zany tamin'izany mbola tany amin'ny anjery manontolo ny anarako dia avy eo rehefa misy fotoana iona amin'ny mpianatra rehetrarehetra dia mba nandray anjara dia nisy mpampianatra anay anankiray ny teny tamiko hoe tonga dia toy izy io izay natao fa azahajanona intsony fa misy zavatra ao anatinao dia toy izy dia iny zany no entiko ny ainga moa ilay mpampianatra raha teo koa akaiky anahy be dia ninoky ny teniny iny dia hatramin'izao hitantsika izao mbola
mbola ao nitohy. anatiny. Dia tahak'izay ihany koa izahay eto amin'ny destination malagasy tsy nanaiky mihitsy satria tsapana hoe misy angovo be, misy arena be any amina solo zany a. Dia io tsy nanaiky izay fa dia hoentina eto amin'ny destination malagasy, hoentina trano hoe ho ampahafantarina ny rehetra ihany koa satria aza adinoina fa ny fahitalavitra record Madagasikara dia afaka manaraka, afaka mahita ny fandaharana rehetra eto ianao a amin'ny alalan'ny Canal Plus 202 ary afaka arahanao amin'ny pejiny record Madagasikara ihany koa ity fiarahantsika miaraka amin'ny Nasolo anio ity. Izao Nasolo a, mety mangetaheta ihany koa izany mpijery antsika na ny mpanaraka antsika dia aleo mba ianao no ampisaiko misafidy hoe inona ny hira voalohany a izay ho atolotra ao an'ireo mpanaraka antsika. Leo atao eto tsara. Le clipy aloha. Le clipy. Ndao le mangina ary Ndao le mangina no atongontsika voalohany. Le mangina. Ie. Barahantsika ary ity hiran'ny Nasolo mangina ity dia aza matahotra ianareo fa tsy maintsy ilalao eto an-tsehatra ihany koa izany Nasolo izany ho rentsika mivantana hoe ohatra izany izy rehefa mifirapy ao anatin'izay silamo izay a, fa ino sy antenaiko hoe ankafizinareo ity mozika ity. Dia ireny izy ireny ny mangina aminy fa soa ihany fa eto Nasolo. Maninona tsara ary Nasolo, misy fotoana eo a tena zavatra tena hoe fa marary ny any anatinao any koa mbola angina ohatra ny ahoana ihany ry Nasolo, mba hazavao aminay ihany aloha satria hafa mihitsy ny fomba nitondranao an'iny clipinao iny manko. Maninona moa ny ao anatin'iny zany tsy hoe aza miteny mihitsy, tsy izay le tena tiana apita ao anatin'iny fa rehefa tezitra dia aleo tsy miteny. Aleo tsy miteny. Satria mantsy ny vady zany ny olona sarobidy indrindra angamba amin'ny eto an-tany dia aleo zany tsy mandratra an'ilay vady satria raha ao anatin'ny hatezerana ianao no miteny dia lasa mety tafiteniteny foana ianao. Dia raha tsy hainao zany manome ny teny ataonao rehefa tezitra ianao dia ny tsaratsara kokoa mangina. Izay zany no tena tiana apita ao anatin'iny silamo anankiray. Fa zahay Nasolo mahita hoe mbola mila fianarana manokana mifehy an'izay émotion izay satria misy fotoana tena amin'ilay moment ianao ilay tezitra iny a no arakin'ilay teneninao hoe tafiteny zavatra tsy tokony teny amin'ilay vady mihitsy ilay resaka fa ilay fomba ialana amin'izay ilay hoe aleo mangina izay zany mbola tena mila ianarana mihitsy fa tena mila fianarana be. Eny fa na ny tenako manao an'io ary hoe miezaka ahy. Miezaka dia isaky ny mahatsiaro an'io moa zany dia tena hoe izany nanao an'io dia aleo mangina. Efa manararaotra an'izay resaka tonokiranao izay hatranontsika, tononkira ihany moa izany nilasana an'ireny sa ahoana? Tsy maninona ataontsika hoe tonona. Rehefa fantatra hoe Nasolo no vahiny eto amin'ny fandaharana destination malagasy dia tena nitady ny karoka fa ny ankamaroan'ny ranao izay efa hitako aloha fa eto ianao anintsy anahy dia mananatra foana. Misy antony manokana ve izay sa izay mihitsy ilay foto-kevitra hijoroan'ny Nasolo hoe izaho ao anatin'ity silamo izay ataoko ity dia tsy hivoana fa efa hito ny cadre izay hijoroako dia tsy hiala amin'ity foto-kevitra ity ilay hoe mananatra foana fa sao dia mba misy fotoana na efa nisy hira hafa, nisy silamo hafa fa tsy tao anatina fananarana indray fa mety hoe Nasolo indray ny nanarina tamin'izay fotoana izay. Ohatra tsy haiko. Ny anton'ilay safidy mihitsy izany. Mankasitraka ny amin'izay fanontaniana izay ao anatin'ny label misy anay moa zany Team Records ao anatin'ny Team Records dia izay mihitsy zany no anjara asako hoe natao hitondra zavakanto an'ny malagasy, hitondra fahendrena, hitondra fananarana. Izay zany aloha no anjara asako hatreto ary ngamba mety tsy hiova amin'izay satria ny lehibe anay mihitsy Monsieur Tavalta no niteny an'izay hoe aleo ianao amin'ity resaka fahendrena sy fananarana ity kokoa no ao zany no milomano. Fa vao niainga ny izy ohatry ny hoe manazava an'izany Nasolo dia tonga dia
Voavaly be eny satria tena misy karazany olona mety hoe tsy haiko hoe inona re zany ohatra hoe ataontsika hoe inona ny anjara toerany fa mifanohatra amin'izay nefa le endrika sy le zavatra aseho ety ivelany fa engany mba ohatr'izay koa ny any anaty any engany mba tsy handisy fanantenana engany fa mety be aminao le izy ka za moa zany tena marimarina kokoa ankoatran'izay hoe mahasilaman'ny slameur-na solo zay dia mpampiofana izay tena ahafantarako anao any amina sehatra hafa satria nisy fotoana somary mikarikaroka sy tena hoe milona be ao anatina resaka développement personnel dia izay no nahafantarako anina solo dia rehefa tatsy aoriana nandinika hoe tsy hety ve le any dia izy mihitsy kay eny ary efa noentina solo teo ihany le hoe matianina kokoa zany tsy hoe kokoa fa hoe efa tena matianina ty zavatra ataonareo ty resaka silamo ty tsisy hoe andramandramana n'olona le hoe io no misy dia io no atao fa hoe tena hoe zay mihitsy na solo zany hoe anao an'io mihitsy tsy ohatran'le namana sasany hoe rehefa misy projet hafa dia tsy hitandray na solona rehefa tsy eto Madagasikara dia veloma ry silamo na tsy haiko tena efa miezaka miditra amin'ny sehatra matianina zany matianina ary ngamba raha mbola eto foana na solo dia hijanona amin'le hoe slameur foana ana solo mba tantarao anay satria solo teny ianao eto ohatrotry ny ahoana zao ny fahitanao ny anjara plasin'izany hoe slameur zany raha eto amintsika tsy teny fotsiny hoe ny eto Antananarivo fa ataoko hoe eto Madagasikara satria araka ny filazanao azy teo aloha dia hoe noho ny fahitanao an'ilay fahitalavitra tany ivelany fandaharana izay tany ivelany tao aminatina resaka tontolon'ny silamo dia niainga teo le aingam-panahy voalohany hoe ohatran'ny tsara izy zany ohatran'ny mety izy zany raha andefasana hafatra dia mino aho fa mahita an'ireny fiainan'ny olona mpanao an'itony zavatra ataonao tony any ivelany na mba misy fotoana ihany koa mba manao fanadihadiana hoe ohatr'izao no tena anjara toeran'izy itony dia raha eto amintsika mety misy koa ny etaeta avy any amina solo dia fotoanany izao ho resahantsika eto amin'ny destination malagasy ao anatin'izay hoe tontolon'ny silamo izay raha ny eto toerana aloha zany eto Madagasikara dia raha oharina amina mpihira ny mpanao silamo dia somary latsa-danja kokoa dia izay aloha zany ny zavatra hita sy tsapa zany fa mino aho fa rehefa manao zavatra tsara eny foana nefa ny slameur namana dia mety tsy ho izay intsony angamba ny zavatra izy fa mety mbola ho ela nefa izany fa tsy hoe atoato fa izay aloha ny zavatra misy raha eto Madagasikara hoe somary latsa-danja kely kokoa ny mpanao silamo ny anton'izay hoe mety avy any aminareo slameur sa ny sika malagasy mihitsy no ohatra mbola hoe ataoko hoe somary sahirakirana no mandray anazy na hoe mbola tsy mivelatra tsara ao anatin'le fankafizana azy raha ny fahafantarana solo anazy mety ho roa no antony ataoko hoe mety fa tsy dia azoko antoka zao valiteniko zao mety hoe tsy dia mbola voarayan'ny zareo tsara le izy izay aloha ny anankiray ary ny anankiray hafa mety hoe nohony avy amin'le mpanao silamo koa mety hoe inona re zany inona ny monotone amin'ny teny gasy mety hoe monotone loatra le zavatra atao dia tsy miova mihitsy fa ohatran'ny hoe iny foana ny eo dia lasa mona aminaina lasa tonga dia ataon'olona next le izy hoe iny indray iny dia fa tokony hoe miezaka zany manao zavatra tsara nefa mba miovaova fa mijanona amin'le hoe slameur foana na slameuse ary raha na solo manokana ny nasolo zany ohatry ny ahoana le hoe miovaova raha toka hoe ny côté nasolo mihitsy no resana satria za manokana zao ny fahalalako anazy hoe rehefa silamo dia mitovy daholo le nananana sa eo amin'le côté inona le hoe tokony hovainy ohatra hoe eo amin'ny rythme zao eo amin'ny rythme tokony hoe mba miova io mantsy misy fomba azo atao foana dia eo amin'le fitononana anazy ihany koa tsy hoe misy mantsy ohatr'izany tsy hoe manan-kihana moa zany sanatria fa hoe mba ohatra hoe rima mifanjoiny azy dia rima mifanjoy foana dia le izy koa nefa le silamo tsy voatery hoe miady rima tsy voatery hoe miady rima fa
ohatrohatr'izay zany le mba tiana ho tenenina hoe mba ezahana tsy hoe mitovy daholo le izy rehetrarehetra fa lasa mamona aminaina ohatrany hoe sakafo ihany raha ianao zany hoe atao hoe ravitoto foana ve latsinainy ka hatramin'ny zoma de tsy leo de ohatrohatr'izay zany ok are ie zay no mahakasika an'izay efa misy fampibeta be zay noentin'ny nasolo amintsika satria tsara ho fantatra sy tena hidirana lalina ihany ao anatin'izay tontolo silamo zay fa misy ranao tena kafiziko tsy haiko fa vao hoe mijery an'izany sy nafantatra amin'ny nasolo dia bavy ny tao an-tsaiko voalohany dia hoy aho hoe aleo rangahy alefantsika eto amin'ny destination malagasy iny mety ka naditra loatra nga bavy tany hoany nareo kosa nama tena hoe zay mihitsy ve alefantsika aloha zay dia afiandraintsika miresaka toy izy antsika niresadresaka ndahoazy fampiarapeo izy ity fiarahana miasa miaraka amin'ny tramal varahantsika zay dia aveontsika verinito dia reny mibavy aminy reny ozy izy ilay namana havana maromaro izay hoe bavy aza mandeha mafy dia raha neny nasolo izay indray dia hoe bavy ndreo hono miovaova toy ny tanalahy fa tantarao anay hoe niainga avy aiza indray iny inspiraka moa zany ozy izy ny tanora izay niaingam-panahy eny tamin'ny zavakanto rehetra izay vita moa zany niarahana tamin'ny tao amin'ny Tavalta dia ataoko hoe ny anaky telo ihany ny anaky telo amin'ireny ihany ny hoe zano maninona moa izy ity manoratra fa ny ambiny i Tavalta no miteny hoe manorata ohatr'izao dia manoratra izy zany mametraka izy mametraka izy mametema hoe miresao kely ohatr'izao nasolo dia manao azany matetika ohatrohatr'izay ilay fomba fiasanay moa indraindray koa misy ohatra hoe hitako dia teneniko anazy hoe nahita ohatr'izao dia ohatrohatr'izay ilay fomba fiasa efa ny tena anina aloha zany izy foana no miteny hoe izao sorato dia ohatrohatr'izay zany ilay izy hoe niainga avy tany aminazy zany ty bavy ty niainga avy any aminazy zao ilay bavy hoe manorata hoe ilay vehivavy maditra ratsy fitondran-tena ireny zay nataony dia mba manorata ho an'ireny dia iny ilay izy hono hoe nasolo ohatra ny misy zavatra tsikatro tsy haiko na mety ho diso na tsy fa ny fampiarapeo izay hitako sy tazako hoe ataonao dia ohatra ny ao amin'ny team ao amin'ny label nareo daholo dia izany hoe midika hoe tsy ho possible mihitsy zany nasolo zany hoe ampiarapeo miaraka amina artista hafa ohatra ivelan'ny label izay misy anareo fa tsy maintsy hoe nareo saminareo tsy haiko sa efa izay mihitsy ilay fifanarahana hoe entre nareo saminareo ihany samy manao satria misy fotoana ianao mampiarapeo miaraka amin'ny Paris eo ihany koa ry Ferrade dia iny zao iny tazantsika teo iny ry Jamal anisan'izay hoe ao anatin'ny labelny ahitana ny Tavalta daholo ireny izay hoentin'ny Tavalta daholo tsy voatery hoe zay samyzay zany fa amin'ny maha hoe samy ao moa zay zany dia rehefa misy fiaraha-miasa tokony atao dia miara-miasa fa raha misy olona zany manam-paniriana hoe te hiara-iasa dia afaka miresaka afaka miantso dia araka an'izay lamina eo moa no atao zany azo atao ihany zany le hoe nasolo miara-manao feat amina artista hafa azo atao fa tsara ho fantatra ihany hoe ohatrohatry ny ahoana nefa n'ilay filinina ve zany ny lazako anazy sa ny zavatra tediavin'ny nasolo ihany koa na ny zavatra endrasan'ny nasolo manokana rehefa hoe manao fampiarapeo miaraka amina artista nareo manko izao io team anankiray dia efa mifankafantatra hoe rehefa ohatr'izao dia ihany rehefa ohatr'izao dia ihany na hoe rehefa nasolo dia efa ohatr'izao ny foto-kevitra hijoroana fa raha ohatra kosa hoe misy artista tia ivelany ary tsapako hoe maro izao no mahita an'ity fandaharantsika ity dia tena hoe maniry ny ampiady rima hiaraka aminao dia nefa mety misy ihany koa ny fepetra izay avy ety aminareo hoe tsy maintsy ohatr'izao ihany ny azo atao
Ny tena tsara aloha tsy misy afa-tsy ny fifampiresany. Rehefa mifampiresaka mantsy de mifankafantatra hoe aika izany de aika izao fa inasolo manokana tsy misible hoe le tony aloha tena tsy possible niaraka ampiara-peo amina mihitsy na hiaraka ao anatina fiaraha-miasa iray. Za angamba tsy de manao an'izay. Zahay moa zany zahay ao amin'ny team records malala-tsaina be ary mivelatra amin'ny rehetrarehetra mihitsy zany. Zay mihitsy zany le fomba fisainana efa nampianarina tao de zay mihitsy hoe afaka miresaka aleo miresaka fa tsisy an'izany hoe olona tonga de za tonga de efa tsisy an'izany fa malagasy raha ihany de ny zavakanto ihany koa miezaka mba ho iray de ohatr'izay. Araky n'ilay hafatra ao anatin'ilay hoe malagasy tiantsika ery hoe malagasy raha ihany fa tena misy karazana artista efa maromaro ihany izay ndraisina teo fa tena mametraka mihitsy izy hoe rehefa le filinina ohatr'izao de mety tsy ho haiko mihitsy ozy izy niaraka hiasa amin'ilay filinina na le gadony de averiko ohatra izay ihany koa nasolo hoe misy ihany hoe azo atao sy ny tsy azo atao de izay na tonga ny fanontaniako hoe aleo miresaka tsisy vita amin'ny fifampiresany. Eny ary izany mahakasika an'iny fa de efa nentinao teo ihany hoe ianao ihany ny fomba fanoratana moa zany hoe na miainga avy amin'ny tavalo mamehy thème izy de ianao no mamorona an'le texte. Ary izay no mahakasika an'iny. Nisy hirany nasolo ve tena anisany hoe natouché be anao ary tsy nampozinao hoe zany ny fiantraikany tany aminao? Misy sangan'asa izy rehetra aloha ny tiako daholo. Izy rehetra tiako daholo fa hoe ny tena hoe nandona ny foko kokoa de le hoe Neny. Ho an'ny Neny zay ny lohateniny zay sy tanjona ny manao anazy de iny zany no tena tiako satria mamanay anisan'ny tena hoe sarobidy tamiko ary ny tena tantaran'iny Neny iny ary de ohatr'izao hoe tamin'ny fetin'ny Reny tamin'ny heritaona mbola afaka hoe nampianoko amin'ny mamanay iny ary iny moa zany ny ohatran'ny hoe natao cadeau anazy hoe iny mba enoy ao anatin'iny ny rehetrarehetra fa marina daholo ireny zavatra nambarako ao anatin'iny. Nampalahelo nefa ny volana vitsivitsy tao aorianany nivoaka de maty izy de iny zany ny anisan'ny tena hoe tiako ary mihaino an'iny ary tsy de fatao satria lasa mamofo fa iny tiako be le izy. Tsapako be mihitsy ndry. Zay le lalam-piainana izay. Zay le lalam-piainana izay fa aleo tsy alefantsika androany zany aloha le Neny. Tsy maninona ka. Fa tsara fantatra nefa n'izay hoe anisan'ny tena hoe nakasika anao manokana mihitsy. Eny ary miandry izay ny rehetra hoe fa aiza ihany mirina le hira eo amin'ny plateau fa tena mialohan'izay de mbola misy hira avy any amin'ny nasolo hoentiny amintsika mpanaraka ho antsika mpankafy ihany koa ary inoko sy antenaiko hoe vita ity fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy ity de maromaro nareo no hiteny amin'izay hoe tiako rangahy iny slameur iny ry mirina de nasolo iza moa le anarany ao anatina pejy Nasolo Slameur izay no anarany ao anatin'ny pejy de afaka rahanareo fa de inona amin'izay le hira ho arahantsika manaraka ankoatran'ireny Mangina, Aribavy de mbola misy hira ihany koa avy any amin'ny nasolo. Leo ataoko eto le mbola clip aloha le clip aloha asaintsika miandry kely aloha le manaraka ny live. Aza mamono teny. Dédicace manokana izy io sefinay ho an'ny Diro Prod satria anisan'izay tena tiany mihitsy ary tena tsy nanaiky mihitsy hoe mba hainao mirina zany hira zany fa tena miletika tsara mihitsy de ndao ary hiaraka hojerena sy hoenoantsika de avy antsika miverina eto miaraka amin'ny nasolo. De reny izy reny le hoe aza mamono tena i nasolo no mitondra azy
Mentsika fotoana kely ihany nasolo mba hanazava rehefa ny tena nijery aloha sy ny hoe nanaraka dia tena tokony ho azontsika hoe izao ny tsinona solo hatongavana fa aleo ary raotiny izay hoe fotoana iarahana amina solo eto izay hoe mba hitondrana fanazavana kely satria misy antony sy misy tantarany daholo tony hiry tony fa tsy hoe mandehandeha amin'izao fotsiny. Nisy fotoana zany somary nampalahelo fa ohatra nisy tanora maromaro namono tena ny amin'ny olana ara-pitiavana dia iny sangan'asa anankiray iny zany natao iny mba hampatsiahivina ny tanora hoe tsy vahaolana amin'ny mamono tena, tsy vahaolana ary ao anatin'iny moa dia mitony tena mihitsy aho hoe efa nandalovako izany hoe nilaozan'olon-tiana dia naratra fa tsy nanana eritreritra hoe hamono tena. Dia izay zany ny ampitana amin'ny zandry sy namana rehetrarehetra, tsy haiko na ianao mijery zao hoe mety manana olana fa tsy vahaolana amin'ny mamono tena e, tsy vahaolana fa izao ny tadidio hoe matoa lasa iny dia misy ny tsara lavitra noho iny ao aoriana. Marina mihitsy izany, izay ny atao an-doha Izay no izay ny atao an-tsaina izay fa tonga dia miakatra be mihitsy ny moralanao raha izay no ao an-tsainao voalohany. Anisan'ny tena mahafinaritra anahy amin'ny sangan'asa izay hoentin'ny nasolo dia ao anatin'izay le niteneniko hoe fananarana izay dia efa izay mihitsy moa ny fototra hijoroanao hoe mpananatra izany nasolo izany, zoky izany nasolo izany. Fa ankoatran'izay nasolo, inona ny zavatra tena mbola hindrasanao ao anatin'ity slam izay ataonao ity hoe nofinofinao? Hoe matoa ianao izany mbola mijoro sy mbola manoratra sy mbola ao anatina label dia misy zavatra tianareo tratrarina dia izay azo tantaraina aloha mba tantarao aminay eto ihany. Le izy be dia be fa ny tena mivaingana no lazaiko hoe hatreto aloha izany mbola mifantoka amin'ny eto an-tanàna eto a Madagasikara, izay aloha ny tena ifatohana fa tsy ho ela ihany koa nefa dia hiezaka hiditra amina tontolona hoe maneran-tany zany, hoe mba hoeno ny olona any ampitan-dranomasina any, hoe tsy gasy fa olona any ampitan-dranomasina ihany hoe misy an'izany nasolo izany kay any Madagasikara any. Izay zany le tanjona, izay le tanjona ao anatin'le mahasalama. Inona ny mampiavaka ny nasolo ankoatran'ilay hoe mananatra ao anatin'ity tontolo silamo ity? Satria raha mpanao mozika izao dia matetika misy an'izay karazana fanamariana izay hoe le nianina ihany no alainy tahaka dia ohatran'ny somary ovaina kely, fa raha ny nareo ao anatina tontolo silamo mandray tsy haiko hoe ohatry ny ahoana izany ny fomba hitenenana azy satria dia tena nisy ny teny mihitsy hoe nasolo, nasolo, le mitovitovy amin'ny tsontonoko le anarana ihany hoe le mitovitovy amin'ny aneny satria izany hoe référence izany hoe rehefa hoe slam dia izay. Dia raha ho an'ny nasolo manokana hoe ny tsapanao sy ny hitanao mampiavaka anao amin'izay hoe tontolo slam izay. Ny mampiavaka aloha izany ankoatran'le hoe mananatra foana dia eo amin'ny firafitra an'le tonony zany. Misy zavatra tsy hoe nianatra be mahakasika an'le hoe slam zany fa misy zavatra nianarako etudako manokana zany hoe rehefa manao an'ity dia mialetsy dia maketo dia rehefa avy eo makery ohatran'izao. Dia izay zany izao aloha ny hitako tsy haiko aloha hoe tena misy mitovitovy fomba fanoratra amiko ve fa ohatrohatr'izay zany le zavatra ataoko ao anatin'le izy. Ary mezaka moa zany ao anatin'ny rehefa manao zavatra ny tsy maka tahaka ny olona fa mezaka manao ny anao manokana ianao. Ary za zany nanomboka ny hoe nanao slam tsy nisy gasy hoe hitako hoe iny misy gasy dia andeha mba hanao ohatran'iny fa le slameur tany ivelany no hitako dia ireny namofony tena faniriako. Ary izany ary mety mbola mahatonga anazy ao anatin'le association satria tsy hoe dia nisy olona hoe fanina an'le olona be zany nampahatonga anahy ohatr'izay fa ohatr'izay. Tsy midika ve izany nasolo hoe tsy te ahoana re izany mba hitenenako an'izay mba tsy handratra loatra hoe
Tsy te iosina hiaraka amin'ny be sy ny maro sy ny nasolo fa tsy ao anatin'ilay association. Sa manana safidiny rehetra ary izay ny safidinao manokana. Ah, Eo amin'ilay tsy resaka mampanina firaisan-kinanareo manko satria izay foana ny olantsika eto Madagasikara hoe ahoana moa ny atao mampandroso zavatra iray ka raha toa ara ianareo samy ianareo no tsy hita taratra tsy tsapa ilay hoe aiza ilay firaisan-kina. Izay no tiako hatongavanao anatin'izay manko. Le izy aloha zany tsy mampaninina anahy ny miditra ao anatin'ilay association fa le izy koa ny tena marina voatsela zany vao nafantatra hoe misy an'ilay association dia za raha teo moa zany efa ao anatina label dia ohatrany efa hoe ao anatina label fa za zany niara tiako be, tiako zany mahita n'ireny mpanao slam malagasy ireny ary be dia be zany ny hitako hoe tena mahay, tena hoe mihaino anazy ianao, mijery anazy ianao, tena hoe mahay be zany fa tsy dia fahendrena moa manonona anaran'olona fa be dia be ny mahay ary makahery an'ilay mpanao slam zany engane mba ho tonga antsika amin'ny ambony indrindra ty taranja anankiray ity. Dia izay ihany koa ny antom-pisiana eto amin'ity fahitalavitra record Madagasikara indrindra ny atao amin'ny fandaharana destination malagasy efa noentinay izay teny izay hoe velarintsika ny eto amin'ny fandaharana destination malagasy ka raha mbola hoe olona toa anareo manana talenta indrindra hoe ao anatin'izany resaka fanoratana izany dia sehatra natao anareo ihany koa ny eto amin'ny destination malagasy dia izay ny antony mampatonga ny nasolo miaraka amintsika. Miandry izay ny any tokantrano nasolo fa mialohan'ny tena hanarahantsika ny reto hiranao roa be izao ataonao eto amin'ny plateau dia aleo tonga dia omentsika ny hafatra dia ireo hira roa ireo no antsika maranana ny fandaharana fa ny hafatra avy any amin'ny nasolo inona ny mbola tsara ampiana ihany koa tao anatin'izay resadresakantsika mianadahy izay fa dia izay aloha dia faly teto amin'ny destination malagasy indrindra ny tena mahafaly dia ireny hafatra mafonja be izay hoentina amin'ny mpiarabelona ireny. Mialohan'ny hanomezana hafatra angamba dia makasitraka ny record nandray ary mirary soa anareo mba ho tonga amin'ny ambony indrindra ihany koa nareo dia ny hafatra ho antsika any tokantrano ito zany nasolo afaka misokatra amin'ny fiaraha-miasa rehetrarehetra ary ho antsika izay efa mahafantatra mampanantena fa tsy handiso fanantenana antsika zany ny zavatra atao ary ho anareo izay mbola tsy mahafantatra moa dia engane anareo mba hankafiany zavatra ataon'ny nasolo zany dia mirary soa antsika rehetrarehetra any tokantrano dia mirary soa ny Mirina ihany koa. Ie, dia izay ny fiarahantsika niaraka tamin'ny nasolo ankasitrahana trano tao anatin'izay fanekeny fivanianana teto amin'ny destination malagasy izay ianao ihany koa any tokantrano any na n'aiza ny toerana misy ianao dia aza misalasala mitsidika ny pejy ny record Madagasikara na tonga dia mandefa ny hafatra na miantso mivantana ihany koa ny service commercial ny record dia 034 17 078 35 dia azonareo arahana somatsara ao anatin'ny pejy na iverenana arahana ihany koa ity fiarahantsika miaraka amin'ny nasolo ity dia tsy ihany koa ny tsy hankasitraka an'ireo mpanohana ny fandaharana ao ny Orange Madagascar ao ny Presto Supreme ary tsy adinoina ihany koa ny business dia ny botika Valahara eny Analamahitsy eny anisany miaraka amintsika foana moa izany rehefa eto amin'ny destination malagasy ao anatin'izay hoe mampiakanjo izay dia mbola mamerina ny fankasitrahana ny nasolo dia mirary soanao lasa lavitra ihany koa anatin'izay tontolo silamo izay dia aza misalasala rehefa misy ny vaovao na fiara-miasa izay tianao atao fa misokatra trano izay eto amin'ny destination malagasy na ny record Madagasikara mihitsy ary dia mampamangy ny davaly tany. Eny ary ao fa tsy adino izay havatra izay. Dia reto ny tena maranantsika azy anisan'izay efa niandrasanareo hira roa be izao ho ataony nasolo eto amin'ity plateau ity. Velomindray azy. Nisy fotoana tao an-trano izay sy dahata rery ny tao. Izy somary mamimamo
fa ny tenako tena mbola ao dia osy dada mantsy aho hoe nasolo efa mivalo zao ory zao hovay amin'izay ny telefa efa mandeha zay ny vaovao dia ozy aho hoe aleo aloha vita ny ana vao alefa ny anareo sady ny amin'ny valo koa anefa ho refeo ny famataranandro avance 20 minutes ka mba endraso aloha fefa kely sisy de vita tezitra mafy dada dia nipian'ny tele sady nanontany izy hoe velava hoe mafy be za koa mba tezitra dia niarina avy eo amin'ny seza dia osy dada hoe amaly alahy za mifangesa tsaroko tsara fa 5 taona tamin'izay zatovy lanaditra fa saingy banahay tsy nisy natahorako na ny kely na ny lehibe satria fonymbola zaza dia fa nianatra karate rehefa nanantona dia lasy dada nivoaka nalahelo mafy izy sady ny sinda ny toka rehefa afaka kelikely dia niverina tao an-trano ny masony amin'io hita hoe nangano hoano avy eo indray dia ozy dada hoe tadidio fa zany na tonga ny lahy eto an-tany nefa ny mba asetry ny lahy na dia valivaly tsy mba misy fanajana mihitsy na dia kely ka tsy ilaiko hoe lahy mamaly fa velolo za hiteny namaly any ny tenako na dia izay ny tenin'ny dada ny ora efa mifolo nefa izay mbola ny kitapa ny mpiambina teo an-tanàna avy eo no tonga nandondona ary ny teny anay hoe aleo nareo mba moramora rehefa izay no nitranga dia lasa izay natory i dada amin'io tena hita hoe mbola ory rehefa tonga ny maraina dia samy tsisy ny teny dia hita mihitsy hoe tsy tao an-trano tao ineny rehefa afa-kerinandro dia narary mafy dada izahay efa nilamina nefa izy tsy mba laza ka hageriny tenako hoe izy any amin'ny hôpitaly lay zana hery lobe iny avy eo mba nitomaly rehefa afaka 2 volana ary dia izay ny tena mafy satria ilay dada ny atamiko iny nanjary maty lay sarina iny famaly iny raikitra tao an-doha dia hiteny aho hoe mifona nefa izy tsy ny fo Davart Record. telo taona androany izay no tsy nifankahitsika tsy misangy aty ny ririnina fa tena mangatsika telo taona sahady no nandaozako ny tanàna telo taona tsy nahita ireo havana sy akama enjakenjana ihany ilay mipetratr'ery aty ekena fa mahafinaritra ny aty andafy aty saingy hafa ihany ny any fa akaiky ireo malala ny safidiko dia noany nefa mbola tsy hafa miala teo any afa-tsy afako ilay mpanakanto ray tsy ho any mihitsy nefa zara tsy mavita trano ray ho reharehanareo no mba tanjona kendreko ka na mangidy sy mafaitra ny mianarery dia ekeko nareo zao mihevitra hoe miadana be za aty ny fiafiana tia ny manjaka very raha manao lavia tsy masaha mandany fotoana fa miasa foana ny faniriko mantsy aonisika amin'ny heritaona amin'izay fotoana izay hiara hikorany sika hifampizara hafaliany hitonotony masikita ary ho tetezitsika miaraka i Madagasikara izany mantsy nofinofiny dadabe sineny fara amin'izay fotoana izay isika hiaraka hihira ka ho foazitsika dolo ireo karaza tsovenira amin'izay fotoana izay no hitondrako ny dolara fa amin'izao fotoana izao aloha mbola tsy afaka mizara amin'izay fotoana izay no hitondrako ny kiraro hitondrako ilay akanjo ireo karazan-java-maro amin'izay fotoana izay no hizarako fanomezana fa amin'izao fotoana izao ny atilo tena mbola enjana
amin'izay fotoan'izay tsy azo asiana alahelo, tsy azo asiana adiady izay mangidy toy ny afero, fa ho fenoantsika sambarana ny fony tsirairay, asehontsika mianakavy fa isika dia iray. Ho avy aho tsy ho ela intsony, izay ny mahatonga ny moraliko ambony, inoko fefakely sisa dia ho toy ny arizato ny iray tapitrisa. Tena ho avy afa tsy sangisangy ka tsy lazantsony le hoe mampamangy, isika rehetra ny fanatritava, ry zoky sy zandry, ry neny sy dada. Veloma tompoko.